La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as un tout loin du nao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manoatra ho anao ny vaovao. Resy lahatra ireo filoham-panjakana tonga nanatrika ny fionana an-tampon'ny SADC fa manana olona mpitarika i Madagasikara. Ny filohan'ny Repoblika izay nanamafy nandritra ny fandraisam-pitenenana fa tsy tokony hijanona eo amin'ny fifanankalozan-kevitra fotsiny ihany ny fampandrosoana ny Afrika. Zava-dehibe ho an'ny firenena iray ny fahatongavan'ny mpamparimasina ao aminy raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana ankoatra ny antony ara-pinoana sy ara-politika marika ny fankasitrahana ny fitondrana mijoro ny fahatongavany eto an-tanindrazana. Andramena miisa 720 indray no saron'ny zandarmerie-pirenena atao amin'ny komina Vohilaingo ao amin'ny distrikan'ny Fianarivou Atsinanana ny farany herinandro teo. Betsaka ny lozam-pifamoivoizana teraka ny motoscooter izay indray no niompana ny fanadidiny arahan'ny agence capsule sy Cool TV FM. Eo amin'ny maresan-kiraisam-pirenena niala atao amin'ny sisotany britanika omaly ilay sambo lehibe mitondra solitany iraniana izay nigazana hatramin'ny volana jolay lasa teo. Tsy nahazo vana ny fangatana amerikanina hitazona an'io sambo io. Ny andindin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Cool TV ka nasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia resy lahatra ireo filoham-panjakana tonga nanatrika ny fionana tampon'ny SADC fa manana olona mpitarika i Madagasikara. Ny filohan'ny Repoblika izay nanamafy nandritra ny fandraisam-pitenenana fa tsy tokony hijanona eo amin'ny fifanankalozana-kevitra fotsiny ihany ny fampandrosoana ny Afrika. Gaëtan Andratsilavo. Noporofoiny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fionana tampony fa 730 ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta eo anivon'ny SADC tany Tanzania ny mahafiloha tanora azy ary vonona ifanometanana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny kontinanta afrikana indrindra ny vondrona SADC. Le développement de l'Afrique devra être rapide, cohérent. Mila atao haingana ny fampandrosoana ny Afrika mahitsy ary indrindra maharitra. Ny fampandrosoana maharitra amin'ny lafiny rehetra no tanjona iombonana. Ankehitriny mitodika aty Afrika avokoa izao tontolo izao ary manomboka mahita ny mazava-dehibe azy ary indrindra matahotra ny fifoazantsika ny fifoazan'ny Afrika. Tokony hiaro tena araka izay vita isika, hiaro ny tombontsoantsika ary indrindra ny fitakitsika. Aoka isika aty Afrika atsimo, afovoany, andrefa ny ranomasimbe Indiana ho tompona andraikitra amin'izay ho avy. Ny mahafifanankalozana ara-barotra lehibe indrindra manerana izao tontolo izao. Dans la mise en œuvre de ce qui est en voie de devenir le plus grand espace d'échange commercial au monde. Nisy ihany koa karazana valikafatra nomeny filoha ho an'ny vondrona SADC. Ity farany izay nampanao ny sady tsy nankatony latsahan'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fifidianana taona 2024 no tsy nanaiky ny nirotsahan'ny Marc Ravalomanana. Tsy tokony hijanona eo amin'ny fifanankalozan-kevitra ny fampandrosoana ny Afrika. Hoy ny filoha Andry Rajoelina, tokony hiroso amin'ny asa azo tsapahitanana, ahazona vokatra tsara. Je suis probablement le plus jeune chef d'État parmi nous, mais le patriotisme. Izao angamba no filoham-pirenena zandriny indrindra amintsika, saingy ny fitiavan-tanindrazana sy ny fampandrosoana ny firenena dia tsy andrasana ho betona. Hitanareo eto ny endrika ary henonareo ny feon'ny fitiavan-tanindrazana. Miteny amin'ny anaran'ny firenena iray manontolo aho ho an'ny fianakaviam-ben'ny Afrika ary manambara indray mandeha fa tsy mijanona eo amin'ny fifanankalozan-kevitra ny hoavin'ny Afrika fa tsy maintsy miseho amin'ny asa azo marina sy azo tsapahitanana izay azo sandaina sy refesina. Un débat, mais doit se traduire en actions concrètes, mesurables et quantifiables. Ny sabotsy fa 17 ny volana aogositra lasa teo tsy ahivina no tonga tany Tanzania niatrika ny fionana tampony fa 730 ny vondrona SADC na ny vondron'ny firenena aty atsimon'ny Afrika amin'ny fampandrosoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady
sy ny filohan'ny diplomasia malagasy ny ministry ny raharaham-bahiny. Fandroany no nentina teo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka ny fitsipika anatiny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Isan'ny vaovao ny hoe tsy maintsy mafeny 10 nisan'ireo solombavam-bahoaka vao afaka manangana vondrona parlementaire raha 10 izany teo aloha. Iona Saina. Nafana ny adihevitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny nitondrana ny fitsipika anatiny fampifehezan'izy ireo eny anivon'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza. Taoriny Asambomera androany ny règlement intérieur no nentina teo anivon'ny fivoriana azo ny rehetra atrehany. Isan'ny zava-baovao anatin'ity fitsipika anatiny ity ny fanovana ho 10 ny isan'ireo solombavam-bahoaka vao afaka manangana vondrona parlementaire raha 10 izany teo aloha. Zao ny afaka 10 zany vao afaka manangana le grand parlementaire ka tsy be loatra hoe le 10 raha matofoloha. Ao amin'ny 10 fa 9 dia nampitomboina iray ny vonefa marika ka tonga vao 30. Ity farany no sana ny évaluation des politiques publiques. Isan'ireo niteraka adihevitra ihany koa ny isan'ireo filoha lefitra. Vice-président isan'ny fantany izao eny dia makatoloakato tiratia dia makataka manao maza hoe atao 20 ny vice-président atao isan'ny fantany dia manao vice-président anakroa Asana vice-président isan'ny fantany ho anano zany resaka budget satria raha anao avansika dia tsy maintsy double zany ny budget an'ireo vice-président reo. Taorin'ny tsangatanana io ariva io tapaka fa miisa 7 ny isan'ireo filoha lefitra ka ny filoha lefitra fa 7 no an'ny mpanohitra. Ankoatra izay tsy maintsy mafeno 10 ny isan'ireo solombavam-bahoaka vao afaka manangana vondrona parlementaire manomboka izao raha 10 izany teo aloha. Taorin'ity fitsipika anatiny ity isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao ny fandiniana sy ny fandaniana ny lalàna ifeny mpanohitra izay raha ny fandaharam-potoana ny alarobia 20 aogositra izao no andalo eny amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza. Fa zava-dehibe ho an'ny firenena iray ny fahatongavan'ny Paparaimasina ao aminy raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana ankoatra ny antony ara-pinoana sy ara-politika. Mariky ny fankasitrahana ny fitondrana mijoro ny fahatongavany eto an-tanindrazana. Michel Arnardo. Tapa-bolana tsy hahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara efa mandeha miandalana ny fanomanana ny fandraisana azy. Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana iraisan'ny pirenena izany raha ny fanazavana. Mizara telo mazava tsara ny tombotsoa azo ny firenena iray andalovan'ny Paparaimasina tahaka izao. Ny ara-panahy, faharoa ny ara-politika, ary fatelo ny lafiny maha-olona. Eo amin'ny lafiny ara-panahy aloha zany dia fankasitrahana ny Eglizy Katolika eto amintsika amin'ny asa ataony. Faharoa eo amin'ny lafiny politika dia hoe resaka fankatoavana ilay fitondrana zany. Satria tsika nanao an'izany fifidianana ara-démocratique izany, reconnaissance internationale zany, satria ny papa dia autorité morale ary farany dia hoe maha-olona dia tsy maintsy mbola hitenko satria tsika tany mahantra dia hoe tokony ampiana bebe koa ny ady amin'ny fahantrana dia ny fampivelarana amin'ny maha-olona amin'ny lafiny rehetra. Arak'izany na tiana na tsy tiana isan'ireo firenena voafity sy voafaty ny Madagasikara ary andrain'ny Papa. Fotoana iray anaovan'ny Paparaimasina tombana ny firenena andalovany ihany koa ny tahaka izao. Amin'ny sehatra rehetrarehetra dia hiresaka izy tsy maintsy anontany izy hoe ahoana ny fandehany eto. Efa de toute façon izy alohan'ny natongavana aty tsy maintsy naka information renseignement momba Madagasikara dia amin'izay izy nanapa-kevitra hoe hoany asa tsy hoany. Fa matoa izy maka aty zany dia plus ou moins positif zany ny zavatra misy eto Madagasikara. Atsahivana mahery ny 10 mihetsy ireo mpino efa nisoratra anarana ary anatrika ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara ny 9 septambra izao. Fandramena miisa 750 indray no saron'ny zandarmerie-pirenena atao amin'ny commune Vohilaingo ao anatin'ny distrikan'ny Fenorivo Atsinanana ny farany herinandro teo Henri Florio. Araka ny loharanom-baovao azy ny brigade ny zandarmerie-pirenena Fenorivo Atsinanana fa misy tokantrano iray ao amin'ny commune Vohilaingo ao anatin'ny distrikan'ny Fenorivo Atsinanana mitahiry Andramena.
nisy ny fidirana ifotony nataon'ireo tompona andraikitra tany an-toerana nadritra ny fitsiriana no notratehaka ireo andramena misy 7 izay voalaza fa tsy nanaovana fanambaran-tahira na ny antsina hoe déclaration de stock. Misa 7 reto bolabola izay miafina reto ary ataoko hoe petit rondin ny ankamaroany ary ny refy eo amin'ny 20 cm eo ny ambangovangony ny anankiray ny diamètre fa ny halavany kosa dia eo amin'ny 100 metre 2 metre hatramin'ny 2 metre sy 20. Olona roa no voasambotra tamin'izany ary anaovana fanadidina amin'izao fotoana izao. Notanterina ho fen'ireo voatsinanana ary nogazana ao amin'ny miaramila deuxième bligue ireto asarobidy ireto. Mitohy kosa ny famotorana ireo olona ireo ka atolotra ny fampanoavana tsy hoely. Enjehiny lalàna ny fitehirizana asarobidy tsy nanaovana fanambaram-pitehirizana tahaka izao. Fa tsy ampy ny fampahafantarana ny fikarohana momba ny angofo nukleary eto Madagasikara. Antoka iray mahatonga ny fampandrosoana ara-toe-karena nefa izany raha ny fanazavana azo. Michel Arnardo. Tsy fantatra mibetsaka amin'ny fikarohana momba ny nukleary eto Madagasikara, mivelatra nefa izany ary mahakasika sehatra maro. Tafiditra anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika ny fampiroboroboana ny valim-pikarohana isan-tsokajiny. Dia tena fantatritsika loatra inona moa ny fikarohana atao eto Madagasikara ary indrindra inona ireo voka-pikarohana ireo. Nefa ny fahafantarana an'izany dia ahafahantsika mampiasa an'ireny voka-pikarohana ireny mba hampiroboroboina ny toe-karena hampandrosoana ny Madagasikara ary tafiditra indrindra ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena ilay tenena hoe émergence de Madagascar. Maromaro ny sehatra fikarohana ao anatin'ny ministèren'ny fikarohana ara-tsiansy. Raha iresaka aratsy fotsiny sika ny momba ny fambolena izany ohatra ny mety efa fantatritsika ao anatin'ny fampiasana ny vokatra azo avy amin'ny fikarohana momba raha tsy teny fotsiny aratsy ny vaksiny ho an'ny biby. Etsy ankilany mikasika ny angovo nukleary raha toa ka nisy ny lalàna amin'ny fitehirizana ny fako nukleary amin'ny toerana voafaritra, laza androany ny tale general ny INSTN fa mandeha araka ny tokony ho izy izany amin'izao. Betsaka zao no mampiasa source nucléaire ohatra ny hôpital zao amin'ny cobalt 60 amin'ny fitsaboana ny fitsaboana ny cancer. Iny zany efa misy source radioactif. Dia rehefa kelikely afaka 10 taona ohatra dia efa tapitra le efa tsy miasa tsony le source lany zany épuisé zany natao épuisé dia lasa déchet izy. Dia na dia hoe efa épuisé tsy dia mandefa rayonnement fieritsony mila stockena quelque part. Raha tsy ivona miisa 5 ireo ifitoeram-pikarohana na centre de recherche eto Madagasikara. Nanomboka androany ary ahatra 10 andro ny atrikasa iray entina hanatsarana ny fampahafantarana momba ny fikarohana nukleary. Fampampianatra Frama miisa 520 no horaisina ho mpiasam-panjakana amin'ny ity taona ity hoy ny minisitra tompona andraikitra. Eo andala mpanatanterahana ny critère ahafahana miroso amin'izany ny ministera amin'izao fotoana izao ka etao Andriatsilavo. Tsy hisy intsony ny kolikoly ary angarahara tanteraka ny fandraisana ireo mpampianatra Frama ho mpiasam-panjakana manomboka izao, hoy ny ministra tompona andraikitra. Ity farany izay nampitandrina ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany manerana ny nosy. Mamboty firenena ary miteraka fahalovana efa fotoana naharitra ho ataontsika mangarahara izay fanaovana recrutement izay ary teny atsipy amin'ny tompona andraikitra ny fampianarana manerana ny nosy ajanony ny eritreritrantsika izay mieritreritra anararoatra na akavola amin'ny recrutement fa tsy ekena tsony ny fanaovana izany fa zay tokony homendrika izany no raisitsika. Eo mpikarakarana fepetra rehetra ahafana mandray ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana ny ministera amin'izao fotoana izao. Atao lohalaharana amin'izany ohatra ireo sekoly tsy ahitana mpiasam-panjakana na iray azy, ny maha-elany asana ary ny mari-pahaizana. Tanjona ny ampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Ankilan'izay, nilaza ihany koa ny ministra tompona andraikitra fa ho amafisina ny fampahafantarana ireo ray aman-dreny ny PSE. Io fahafantarana ray aman-dreny io no tsy ampy. Efa misy ny fampiresahana ny rahana amin'izay fa ny fampahafantarana ny ray aman-dreny mpianatra ny vahoaka malagasy zany hoe anao communication misimisy ampahafantatra ny tontolon'ny PSE
inona marina ny tena ao anatin'ny PSE, inona ny mahatsara ny PSE satria saika izay no tsy ampy. Maro ny tsy nafantatra rehefa nyresaka PSE ny fantatrin'olona dia ny calendrier scolaire, foanany CPE, lasa 7 taona ny EPP, zay fotsiny fantatrin'olona fa misy zavatra tsara marobe tokony hotoizana ary hotazontsika ao anatin'ny PSE. Tsy mijanona eo amin'ny fanadinam-panjakana sy ny programme scolaire fotsiny ihany araka izany ny PSE, fa misy zavatra tsara mila tazomina ao anatiny. Ny ampiakatra ny kalitaon'ny fanabeazana trano ny tanjona, izay mifandraika amin'ny vina napetraky ny filohan'ny repoblika. Fantokanana tamin'ny fomba ofisialy androany etao amin'ny CEG 67 hectares ny coin jeune, toerana natokana ho an'ny tanora iadina amin'ny fifohana zava-mahadomelina sy ny fitondrana avoaka aloloatra. Ka etao Andriatsilavatra. Miena manaraka ny faripahaizany ny fidiran'ny tanora 12 hatramin'ny 17 taona amin'ny firaisana aranofo. Raha ny tarehimarika azo amin'ireo taona ireo, mahatratra 700 isanjato ho an'ireo tsy nandeha fianarana ary 120 isanjato ho an'ireo nandalo sekoly ka naharitra hatrany amin'ny CEG. Midika izany fa mila fanabeazana ny tanora ary mila tohana ahafahana misoroka mialoha. Antony nananganana ny antsoina hoe coin jeune iny anivon'ny CEG, iarahana amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arak'asa amin'ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la population. Tanjona ny APN ny tahany fandozana sekoly. Ici pratiquement nous sommes des parents d'élèves et personne ne peut être heureux. Isika rehetrarehetra dia ray aman-drenin'ny mpianatra avokoa. Tsy misy faly raha toa ka mitondra vohoka any ampianarana ny zanany vavy, kanefa mbola eo amin'ny dingana mahazava-dehibe ny fianarana izy. Noho izany no itokisanay ny fisorohana mialoha. Ny tanjona amin'ity coin jeune ity dia ny fanabeazana ny tanora hifantoka voalohany indrindra amin'ny fianarana. Hisoroka mialoha ihany koa ny fifohana zava-mahadomelina. Entsika teo ny sketch nataon'izy ireo, afaka ny teny sy naneho ny heviny manoloana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina. Arak'izany, amin'ny fanatrehana ity fitoerana ity, manome toerana ho azy isika, ahafahany mifanakalo amin'ireo mpanabe sy anohana azy. Isaky ny ankizy, ny vehivavy bevoka, midika izany fa mandao ny sekoly izy. C'est l'abandon scolaire. Ny taona 124 no nisy voalohany teto Madagasikara ny coin jeune, ka isan'izany ny eto 67 hectares. Ankehitriny, misy savalo ny coin jeune manerana ny nosy. Eto Antananarivo, Manakara izay ahitana coin jeune roa, Mananjary, Ifanadina, Ambovombe, Toliary sy Antsohihy. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny 67 hectares androany, nisy ny fanomezana fitaovana toy ny écran plat, lecteur, baffle, micro, latabatra sy seza, boky, tablio sy ny maro hafa. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika an'ilay rivo mahery hitany amorontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Eo ihany koa ny olan'ny jiro sy rano any amin'ny distrikany Vohimara. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Salut! Mais
copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. En plus, moi j'adore. Et moi, ça me rassure que tu aies encore un lait adapté à ton âge. Blédi Junior, le lait des enfants presque grands. Avez-vous de la famille? D'habitude, personne n'a le droit d'entrer ici. Mais exceptionnellement, tu vas pouvoir aller vérifier. On reconnaît. Sache que tout ce que je souhaite à présent, c'est ta mort. Ce type dont vous parlez n'est pas mon frère. Ce n'est qu'un ancien détenu, un criminel et un trafiquant d'armes à feu. Actuel, il purge sa peine. Non, il est sorti. On appelle ça la vengeance. Je bosse seul sur cette affaire depuis plus d'1 an. Pourquoi vouloir m'en décharger? Je fais ça pour votre bien. Et je fais ça aussi parce que votre frère est impliqué. Et la famille est la chose la plus précieuse au monde. Et vous pensez vous en tirer vivant? C'est une chose qui m'est complètement égale. Ta famille. Toga tamin'ny plateau Cool TV amin'ny ity alina ity nitony an-datsoratra ny Cool TV FM tsy izany fararysona andry hitondra fanamariana mahakasika ny vaovao mivoaka teto amin'ny Cool TV FM amin'ny sabotsy lasa teo menanao ary ny fitenenana mahakasika izay. Maro zany andalana Davida ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV FM dia maneho ny fialantsiny amintsika mpanaraka ny vaovao amin'ny Cool TV FM tamin'ny sabotsy fa fito ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo tamin'ny namoahana an'ilay vaovao mahakasika ny toetrandro ratsy any amin'ny faritra atsimo iny. Diso ny nomena tamin'izany satria dia nolazaina tao anatin'ny fampahalalam-baovao fa mahatratra 10 kilometra isan'ora ny herin'ilay andro ratsy tsy izany nefa ny zavatra misy marina fa ilay andro ratsy no any amin'ny 10 kilometatra miala ny moritiraky atsimony nosy izany no misy azy. Mamerina ny fialantsiny ary mampanantena anao mpanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV FM izay eto amin'ny sapana fampahalalam-baovao azafady indrindra fa tsy hisy nitsony ny toy ireny. Fa mahakasika izay hatrany dia nahatratra 5 metatra ny avon'ny onjan-dranomasina omaly tao amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara vokatry ny fisiany izay arivo mahery izay tany antoerana. Olona no iantson'ny anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro izay rivotra mahery izay onona saina. Raha 1 metatra sy 70 hatramin'ny 2 metatra sy 50 ny avon'ny onjan-dranomasina amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy nahatratra 5 metatra izany ny fiafaran'ny herinandro teo vokatry ny fisiany ilay rivo mahery tany amin'ny 10 kilometatra miala ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Momba ny ilay ranomasina ny onja tany atsimon'ny nosy efa miala tsikelikely zany efa mialefy zany izy iny ho an'ny rapiso izy dia efa manomboka tafidina hatrany amin'ny 3 metatra hatrany zany ny avon'onja. Efa nahatratra 5 metatra izy tamin'ny faraparan'ny herinandro teo. Raha mahakasika ilay rivotra lavitra be ny Madagasikara ilay izy dia ilay izy zany ohatrany hoe olona moa zany ilay izy amin'ny météo zavatra ny rivotra lavitra tena lavitra ny côte ny Madagasikara zany mahatonga an'ilay izy fa ilay olona ny tonga aty amintsika zany hoe arakara fa ilay rivotra tonga hatrany amin'ny 9-10 kilometatra isan'ora mahery fa lavitra be ny Madagasikara zany hoe tsy dia ilay rivotra loatra no tena niatraika taty amintsika fa ilay ranomasina vokatra ilay rivotra tany alavitra tany. Raha nitatitra farany voaray teo anivon'ny Bureau nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindondozana ny BNGRC tsy nisy ny ainana fohy na fahasimbana goavana nateraka ity rivo mahery ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola ambany ny tany fampinonondreny eto Madagasikara raha ny taremarika avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tanjona ny atratrarana hatrany amin'ny 70 ny mahakasika izany. Henri Florio. Raha jerena mbola ambany ny tany fampinonondreny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny toromarika nomeny eo anivon'ny OMS
na ny organisation mondiale de la santé izay manambara fa farafahakeliny ny 70% mampinono tokony hampiatra ny fampinonon-dreny tsy misy fangarony hatramin'ny fahinim-bolany ny zaza. Raha ny eto amintsika no jerena ambany ny tany fampinonon-dreny izay tsy misy afa-tsy 1,7 isan-jato ny tamin'ny taona 2024 3,24. Araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena manana zo ireo mpiasa vehivavy hananadiny ray isan'andro hampinono ny zanany. Mpiasa vehivavy na miankina na tsy miankina fanjakana afaka mampinono anjanany. Ny lalàna misy eto amintsika dia manana le adiny ray isan'andro vehivavy hampinono. Vehivavy miasa ndresaka dia ny lalàna misy eto ihany koa ao anaty voasoratra anatin'ny décret tamin'ny taona 2012 décret numéro 162/152 dia milaza fa ny toeram-piasana anankiray izay mampiasa vehivavy mihoatra ny 5 dia tsy maintsy mametraka toerana ahafahan'ireo renireo mampinono ny zanany. Na toeram-piasana miankina fanjakana na tsy miankina fanjakana ka mampiasa vehivavy mihoatra ny 5 mba mametraka izay toerana ahafahan'ireny mampinono izay. Hatreto misy 20 ireo orinasa tsy miankina no ahitana toerana fampinonon-dreny izay. Raha toa ka efatra kosa ireo ministera manaraka ny toromarika raha ny fanazavana trany. Paikady maromaro no afipetraky ny ministera ahafahana manatratra ny taremarika napetraky ny OMS io. Maro zany ny paikady ahafahana mampirisika ny reny mba hampinono ny zanany raha voateraka. Ny anisan'ny paikady zany izay zavatra nataontsika androany dia ny fanentanana fahampatsahivana fa tombontsoa maro no azo raha vao ohatra ka manaraka ny fampinonon-dreny ny reny anankiray amin'ny zanany satria voalohany indrindra mampitombo aingana ny zaza ny fampinonon-dreny ary ny nonon-dreny hatramin'ny fahinim-bolana dia sakafo ampy sady azo antoka ho an'ny zaza voateraka. Ambonin'izay ihany koa dia mazava ho azy mampiena ny vola mivoaka amin'ireny. Mankalaza ny herinandro pirenena ho an'ny fampinonon-dreny isika eto Madagasikara manomboka androany latsinainy fa 20 Aogositra hatramin'ny zoma 14 Aogositra 2024. Ray aman-dreny manana andraikitra fampinonon-dreny lavorary ino loha hevitra voiza mandritra ny fankalazana. Ny komina andreny vohitry Miaronarivo Itasy no andray ny fankalazana ofisialy ny alarobia fa 20 ny volana Aogositra ho avy izao. Fa ho hatsaraina sy ho amafisina ny kolotsaina maro ambitsy amin'ny alalan'ny hetsika Sobaya izay ho tanterahana amin'ny komina Katsepy amin'ny volana septambra ho avy izao. Mampena Rokodoarso. Isan'ny soatoavina maha-malagasy ny fametrahana sy fanasongadinina ny kolotsaina izay napetraka ireo ray aman-dreny na ny iraisan'ny samy malagasy izany na ny kolotsaina mampiavaka ny foko tsirairay misy eto Madagasikara. Samy manana ny fomba anehoany izany ny isam-paritra ho an'ny foko sakalava sy antalaotra manokana izay mivondrona ao Maroambitsy tafiditra ao anatin'ny distrikany Mitsinjo. Ny hetsika Sobaya no ahafahan'izy ireo mampafantatra izany isan-taona ao Katsepy. Hoezana ny amoazana sy anamafisana izany kolotsaina izany raha ny fanazavana trany. Dikan'izany lanonana ara-kolotsaina zay le culture foatsika, velontsika, ifikiratsika zay zavatra zay. Ary zay nahatonga ny fitenenana teo hoe hiezaka rehetrarehetra azy io asiko fanazavana. Tsy milaza mihitsy hoe raha tsy sakalava na antalaotsy tsy mahazo manao azy io. Fa le lalao aseho kosa lalao sakalava sy lalao ny antalaotsy. Ary fa nataontsika hatramin'izay fa ho atsaraina sy ho amafisina. Ary nasongadina arena sy ny kolotsaina ny faritra misy antsika Marambitsy Boeny. Zay tena mazava aminazy zay. Marambitsy Boeny asongadina io. Andiany fa 15 ny Sobaya ho tanterana amin'ny taona 2024 ity. Ho fanomanana izany nisy ny fivoriana nataon'ireo tompon'andraikitra Isa-Tsokajy ny voakasika ity hetsika ity any amin'ny faritra Boeny. Hetsika izay ho tanterana manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 15 septambra izao, izay ahitana hetsika ara-kolotsaina maro ambitsy isan-karazany. Hiompana indrindra amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay isan'ny malasibatra ity faritra ity vokatry ny adory tanety mioampapana ny Sobaya izay atao amin'ny taona 2024 ity. Fa tsy maharaka ny filanimponina ao amin'ny distrikany Vohimara ankehitriny rano izay vokarin'ny orinasa Jirama. Midangana ihany koa ny vidin'ny jiro ka miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha sy ny vahoaka any an-toerana Henri Florian.
mijanona ho ady saribahana ny famatsinarana fisotro madio eto Madagasikara ankehitriny. Farotra maro manerana ny nosy no ahitana olona mahakasika izany. Tafiditra ao anatin'ireny ny distrikany Voemara. Tsy maharaka ny filan'ny mponina ny rano eny an-toerana. Any ka miteraka fatiantoka ao amin'ny sehatra maro samihafa. Source zay exploiten'ny jirama amin'izao dia efa tsy maharaka ny amaroan'ny olo. Dia tokony isy fijerena source vaovao agnanaovana renforcement ny ancienne source. Efa nisy ihany ary efa nijerena, efa nanatao étude dia maro ny fokotany tsy mahazo rano. Ny source ao, les nouvelles sources ao. Dia efa vita ny pitsopitsony étude sy ny sisa fa i-concrétiser izy no tavela mba hitondrasana vahaolana fa sahirana tegna sahirana ny vahoaka amin'ny commune urbaine ny Voemara indrindra fa ny anaty district ny Voemara. Raha ny fanazavana hatrany nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny herinaratra any an-toerana amin'izao fotoana izao ka anaovan'ireo vahoaka Antsoavo. Miandrandra vahaolana araka izany ireo mponina an-toerana amin'izao fotoana izao mba hamahana ny olana iainan'izy ireo amin'izay rano fisotro madio sy herinaratra izay. Fa betsaka ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny motoscooter amin'izao fotoana izao izay indray ny ompana ny fanadidin'ny raha ny agence capsule sy Cultivé FM. Angelo Toljanary. Inona ny vahaolana arosonao mahakasika ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny scooter 50cc? Izay ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cultivé tamin'ny olona 400 fa 12 taona no mihoatra ny 17 ka hatramin'ny 17 aogositra lasa teo. Raha nivaly ny fanadihadiana 350 isanjaton'ireo olona nanontaniana no milaza fa tokony anana permis ireo olona mihoatra ny 12 taona no mihoatra vao mahazo mitondra scooter. Raika amin'ny 30 isanjato milaza fa tsy maintsy mihoatra ny 12 taona vao tokony hitondra scooter ary 19 isanjato no milaza fa tsy maintsy mana permis vao azo mitondra izany. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavan'ny tompona ndraiky sy ny auto-école iray ilaina ny fifehezan'ny mpitondra scooter ny code de la route ary tokony anana permis vao afaka mitondra izany. Raha ny tena marina zany rehefa mety olona mamily moto dia tokony anana permis de conduire. Tsisy fijerevana hoe firy cc tena firy cc satria izy mandray amin'ny lalana miaraka amin'ny mpampiasany lalana rehetra no tokony ho jerevana dia mitandro ny aina izy mitandro ny ain'ny olona hafa koa. Tokony anara-dalàna ireo mpitondra scooter ary tokony hisy ny sivana ara-potoana sy ara-taona amin'ny fitondrana izany raha ny fanazavana ireto olon-tsotra ireto. Tsy tokony anana an'izany fahefana hitondra moto ny zaza tsy am-potoana satria tokony apetraka ilay lalàna zany hoe olona manana kara-panondro satria ianao nge raha mividy moto tsy maintsy misy kara-panondro le moto vidinany amin'ny concessionnaire. Voalohany aloha zany ireo zay mahay mitondra fotsiny dia mitondra fa tsy manana connaissance na tsy manana notion na code de la route na kely ary. Farafaratsa zany hoe mba misy hoan'ny moto scooter le tsy mila permis zany hoe misy fampianarana zany aloha. Ilaina amin'ny fivezivezena amin'ny fiainana andavanandro ny moto scooter sainga mitaky fitandremana ary tokony hafeny lalàna ny fifamoivoizana ireo mitondra izany. Maresaka iraisam-pirenena dia niala tao amin'ny sistany britanika omaly ireo sambo lehibe mpitondra solitany iranianina izay nigazana hatramin'ny volana jolay lasa teo. Tsy nahazo vana ny fangetan'ny amerikanina hitazona an'io sambo io. Enina herinandro teo izay no nihazonana ity sambo iranianina lehibe ity tao amin'ny morontsiraky Gibraltar ao Britanika. Mahery ny roa tapitrisa barila na petrolina no hoentiny ilay sambo Grace 1. Nahinanondrana ireo solitany ireo hankany siri ilay sambo antony nanagiazana azy fotoana lavalava izay. Tafavoaka soamantsara tao Britanika omaly nefa ity farany nateo aza ny fidirany Amerikanina antsehatra tamin'ny fangatana ny mbola hitazonana sy itohizany fanadihadiana trano momba ity raharaha izay adikan'izy ireo fanondranana tsy manara-dalàna nataon'ny firenena iranianina. Nolavy ny fanjakana Britanika ny fangatahana. Raha ny fantatra dia fandavana faharoa nataon'ny Britanika ny fidirany Amerikanina antsehatra no mitranga ankehitriny izay fihetsika maneho ny fitsipahana ny Washington sy Teheran ary Londra eo amin'ny fifanarana ara-diplomatika. Dia zay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany sofa tsara tolto.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Mahafinaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao.